Fahaly-miarabantsika tsy ary avy-indray satria ty sabata maraina fa 17 volana mety misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fahasoavany sy ny famindram-pony hatrany. Ny rina dia hatsiaro fahasambarana tokoa isika ary indrindra ny fahasoavany sy ny famindram-pony amin'izao andro fitsarana izao. Aloha hidirantsika ny amin'ny mofinaina ny ary dia hivavakisika. Ny tompon'Andriamanitra eo mbola vempisoaranao izahay satria mahatsiaro tombo tsoa tokoa amin'ny andro anio miaraka aminao misaotra izay manome fitsaranao anay ary tianay raha hitsahatra tokoa izay na amin'ny aiai rehetra na amin'ny aretina na amin'ny zavatra manahirana ny saina atonio izahay ary atonio ihany koa ny fosiny saina mba hibanjina anao rery ihany ka hatsapa fa olona miavaka sy nofidianao izahay. Mitenena ray ho fa voninkainanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe andro ny fanasitranana sy fifaliana. Alaina amin'ny Lioka 7:7-12 manao hoe ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namalaka nanao tamin'ny vahoaka hoe henemana no azo hanaovan-draharaha koa avia ho sitranina amin'izay fa tsy amin'ny andro sabata. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Dia nisy vehivavy izay nanana fanahy 70 taona ary nanjoko izy fa tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka amrofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitsakra vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Nanohina an'ilay fony Kristy be fangorahana nahita an'ity vehivavy nijaly ity ary azo heverina fa ny olombelona rehetra izay nijery azy dia ho nifaly tamin'ny nanapahana ny fatorany sy ny nanasitranana azy tamin'ny fahoriana izay nampiondrika azy nandritra ny 20 taona. Tsy kary Jesosy teo amin'ny endrika maloka sy feno fahatezeran'ireo mpisorona sy raby kosa fa tsy mba nahatsapa fifaliana noho ny nanafahana an'ireo vehivavy izy ireo. Tsy nahatsapa fankasitrahana izy ireo raha nanjary nahitsy tsara ny vatan'ity vehivavy ity izay niova bika teo ary koa raha nampifaly mifondra vehivavy ny fanahy masina mandrapolo loatra ny fisaorana avy tao ka nahatonga azy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo manao hoe izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra. Nisy feo hafa nangina nefa teo anifin'ireo teny fankasitrahan'ireo nanao hoe ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata. Raha tena niaino ny feon'ny fieritreretany mahakasika ny fitandremana ny sabata araka ny tokony ho izy ireo anefa io lehilahy io dia ho hainy ny nanavaka ny toetry ny asa izay nataon'i Jesosy. Nifandrindra tamin'ny fanamasinana ny andro sabata man'izany. Talanjona sady faly teo anatrehan'ny izay natao tamin'ity vehivavy nijaly ity ny olona tetsidero. Tao ireo voakasika tao am-po, tao ireo nahazo fahazavan-tsaina. Izay ihany koa ho nanjary mpianatry Kristy raha tsy teo ny endrika maloka sy feno fahatezeran'ireo raby. Aoka tsarotsarotsika mandrakarivo izany fa sabata fanafahana tokoa ny sabata nomeny Kristy antsika natao hanaovan-tsoa ary fotoana izay tokony hitarainantsika amin'ny Kristy fa izy ilay Kristy mpanafaka. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Tianay tokoa raha amin'izao sabata izao dia hositrananao tokoa ny marary rehetra tahaka nasitrananao an'io vehivavy io maro aminay eto no efa nitalao aminao ny anala fanasitranana nandritra ny taona maro. Mangataka aminao manokana izahay amin'ity anio ity afa amin'ny fatorana izahay ary miofa nantenana vaovao aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen.